Sotranao zay Andriamanitro, ny amin'ny tombonandro zay mbola nomenao anay anio. Dera ho anao ray, aja ho anao, voninahitra ho anao. Sotra ray eo, satria be fitiavana ianao. Tianay ianao, ary tianay koa ianao, ray malala o. Jesosy a, anandratra anao indray aho, anambara ny fahatsaranao, mba ampiomana Tompo anay tsira ray avy. Fa ho avy ny fotoana Jesosy ialanay ety, ka iaona aminao izay. Iaona aminao izay ray eo, ary ho tanteraka ilay teny hoe ifankahita ny mpanao sy ny natao. Dia ianao zany ray malala o, namorona anay, ary izahay zanakanao. Noforon'ny tananao izay nokolokoloanao nefa ny ray eo, miala lavitra anao. Ka aoka ray amin'izany fotoana izany, mba ho fifaliana no ahitana ianao eo anatrehanao, fa kosa tsy amin'ny fahatezerana no andraisanao anay, ka ho very any amin'ny hafobe izay. Ray eo, mamindra fo aminay, mamela ny elokay. Fanahy Masina, mangataka anao aho hiteny amin'ny alalako, anambara ny momba anao anio, satria ianao no tianao ambara anio. Satria maro ireo izay mbola tsy mahalala marina tokoa ny momba anao sy ny zavatra takinao aminay. Ka mangataka anao aho Fanahy Masina, ianao ilay fanahy lehibe indrindra, aoka ianao no anazava amin'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao, satria ianao no miasa, ka iza moa no ahasakana. Ka aoka ny nofoko angina eo anatrehanao, ka aoka ianao no hiteny Fanahy Masina amin'ny alalako. Mangataka aminao koa Jesosy a, aoka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako, ary ny mpanomponao tsiraray avy, ary ny asanao Jesosy. Rakofy ny ranao masina izahay, ka aoka ianao no andrava, anapotika ny asan'ny fahavalo rehetra izay mitady andravanay, ka tsisy akasikanay izany na dia kely akory ara, satria ianao dia afo mandevina mandoro ny fahavalo rehetra. Misaotra Jesosy a, dera ho anao, aja ho anao, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho a, anio zoma 7 ny volana Oktobra 2022. Ry havana, anio a dia anazava bebe kokoa momba ny amin'ny Fanahy Masina. Amen. Ny Fanahy Masina dia tena lehibe indrindra. Aleluia, aleluia. Tena lehibe indrindra io fanahy n'Andriamanitra io. Tany ampiandohana mbola tsy ary akory izao tontolo izao a, dia efa teo a ny fanahiny ray. Amen. Tena goavana be a io Fanahy Masina io. Maro amintsika ny tsy mahafantatra tsara ny tena fiasany a sy ny fahalebiazany a eo amin'ny fiainantsika. Ary mbola maro ny olona mivavaka fa tsy araky ny fanahy n'Andriamanitra, fa araky ny nofo fotsiny ihany. Ry havana, io Fanahy Masina io a, araka ny teneniko teo hoe tany ampiandohana dia efa teo izy, ary mbola izy ihany koa no tao anatin'ny Jesosy a, tamin'ny Jesosy a tonga tetỳ ambonin'ny tany a, ary mbola izy ihany koa no nalefa ny Jesosy a tetỳ ambonin'ny tany a, no nilasa niakatra ho any an-danitra izy.
ary mbola izy ihany koa no miaraka amintsika eto ambonin'ny tany manazava antsika eto mandra-pialantsika ety. Izy zany ilay fahazavana, izy mihitsy ilay Andriamanitra. Ary rehefa ho avy ny fotoana ialantsika ety ambon'ity tany ity dia izy no ampiakatra antsika hiara-iakatra aminy isika. Amenna. Izy zany no mbola manakana any Satana mbola tsy mivoaka avy ao anaty afobe hiakatra eto ambon'ity tany ity. Satria ry havana, isika mbola eto, isika izay manana ny fanahy masina ao anatintsika, isika izay vita batisa tamin'ny ranobe ary koa vita batisa ny fanahy masina. Amenna. Izany teny rehetra izany dia ovakintsika ny verse manamarina izany. Betsaka ireo verse, mbola afaka mitady koa ianao, fa ny nomeny fanahy masina no ho ambarako eto. Misy ary amin'izy ireo mety tsy ho voatonoko ato amin'ny video. Fa isika izany dia tranony fanahy masina, tempolony fanahy masina. Izay no mahatonga miteny hoe goavana be io fanahy masina io. Ary ny fanahy masina dia tsy tia trano maloto. Amenna. Isika izany tempolony fanahy masina. Efa haintsika tsenjery angambany iny verse iny, satria efa miverina matetika eto. Ary aoka ho fantatra antsika ihany koa fa misy ireo olona efa nomeny tompo ny fanahiny, ny fanahy masina zany ao anatiny, fa notsoahany tompo indray ilay fanahy masina tao anatin'ilay olona. Zany hoe ilay fanahy masina mihitsy no lasa niala, satria niverina taminalohany ilay olona. Niverin-dalana izany ilay olona dia niala ny fanahy masina. Dia ny fanahy ratsy niverina nipetraka ao anatin'ilay olona. Zany hoe ny fanahin'ny Satana izany. Satria i Satana dia ratsy, fa Andriamanitra no tsara, sady izy irery ihany no masina. Ary ny olona rehefa mandeha araka ny nofo dia any Satana izay, fa tsy an'Andriamanitra. Amenna. Satria isika dia tsy maintsy mamono ny asan'ny nofo. Zany hoe tsy maintsy maty zany ny fiainantsika ara-nofo, fa mila isika mivelona amin'ny ara-panahy. Amenna. Tena ny fanahy masina mihitsy no mijoro ao anatintsika, dia tsy ahatanteraka ny asan'ny nofo isika. Amenna. Ry havana, andao isika amaky anireo verse ireo, tsy izy rehetra moa zany no vakintsika, fa izay asain'ny fanahy masina ho vakintsika no ho vakina, mba alalantsika tsara ny fahamarina ny tiany fanahy masina ambara, satria izy no miteny eto, za koa dia trano fanahy masina fotsiny ihany. Andao ho vakintsika ny ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko 1 andininy 1 sy faharoa dia ny andininy 9 koa. Ho vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary ny aizina no teo ambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano. Amenna. Vakintsika amin'ny andininy 9:20. Ary Andriamanitra niteny hoe, andeha isika
amorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Ajanoko hatreo ihany. Amen. Ry havana, eto zany tamin'ny voalohany mbola tsisy na inona dia ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano. Aleloia, tena zava-dehibe izany. Zay no atsapantsika sahady ny fahalebiazan'io Fanahy Masina io. Tena tsy azontsika atao mihitsy ny misangisangy amin'ny fanahin'Andriamanitra. Dia ny Fanahy Masina izany. Eo amin'ny 9:20 izy dia ny teny koa fa ny teny Andriamanitra hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Amen. Manambara izany fa tsy irery i Andriamanitra tao, satria ny teny izy hoe andeha isika. Io ry havana ilay hoe telo fa iray. Za tsy miteny mihitsy hoe telo izay iray, fa tena nasain'ny Fanahy Masina foana miteny hoe telo fa iray. Zany hoe ray efa tao Andriamanitra, zanaka efa tao Jesosy, Fanahy Masina efa tao ny Fanahy Masina. Izy telo ireo zany efatra amin'ny fiandohana. Ny ray ao amin'ny ray ihany ny zanaka, ao amin'ny ray ihany ny Fanahy Masina. Dia efa tao zany izy telo ireo. Andriamanitra ihany zany no Jesosy Kristy, ary Andriamanitra ihany no Fanahy Masina, ary Jesosy ihany no Andriamanitra, ary Jesosy ihany no Fanahy Masina, ary Fanahy Masina ihany no Andriamanitra, ary Fanahy Masina ihany no Jesosy. Mazava aminao angambany no tiako ambara amin'izay. Isika dia saina, vatana, fanahy. Reo telo reo ny olombelona tsiraray avy. Tsy afaka misaraka ireo. Raha maty ny nofontsika dia ny fanahintsika sy ny saintsika koa dia maty. Nefany efa manazava tsara ny Baiboly fa ny fanahy tsy mba maty, satria ilay fanahintsika io no an'Andriamanitra. Io zany no an'Andriamanitra tany no napetrany ao amintsika. Io ilay fofinain'Andriamanitra, ary io ilay tiany Satana angalarina, satria n'Andriamanitra dia tiany angalarina, satria ny fanahintsika tsy mba mety ho maty. Izay ry havana no mahatonga antsika hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia mahita fahagagana miteny amintsika Andriamanitra, satria ny fanahy no ao anatintsika, ny fanahy no apetrany ao anatintsika. Amen. Dia iarahantsika mahalala ny tenin'Andriamanitra ny amin'ireo zanak'Israely. Nisy tamin'izy ireo izay notsoahan'Andriamanitra mihitsy ny fanahy tao anatiny, satria maro be no maty. Dia ao amin'ny Levitikosy 7:12 dia mitaky ny fahamasinana tamin'ireo zanak'Israely Andriamanitra, satria masina izy. Io teny io dia tsy foana io, fa isika koa dia mitaky ny fahamasinantsika koa Andriamanitra. Dia noho izany rehetra izany ry havana no natonga n'Andriamanitra nandefa ny Jesosy, satria ny olona dia mbola ny hay ratsy hatrany. Mbola ny hay ratsy hatrany ny olona, fa maro ny tsy nakatoan'Andriamanitra fa nanara-dian'ny Satana. Tao anatin'ny fanompo-tsampy, tao anatin'ny fijangajangana, tao anatin'ny zavatra ratsy rehetra, araky ny nofo avokoa izany. Maro be ny tantara, aoka ianao no amaky izany. Dia ao amin'ny Isaia 1:15-15
dia manambara ny amin'ny Jesosy fa ny fanahin'Andriamanitra no ao aminy. Andao ane hovakintsika kely io hoe Isaia 1:12 1 ka hatramin'ny 5. Hovakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jese, isy mitrebona avy eo aminy. Itoetra ao aminy ny fanahin'ny Tompo, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana ny Tompo. Hoanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana ny Tompo, ka tsy tsara araka ny hitany maso izy, na ampanaiky araka ny reny sofiny, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny madinika ary omeny rariny ny mahantra amin'ny tany. Amely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofonay ny vavany no amonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanay mahatoky no ho fehikibony. Amen. Zay zany efa nanambara sahady tany amin'ny bokin'ny Isaia fa Jesosy izay ho avy satria fanahin'Andriamanitra no ao amin'ny Jesosy. Zany hoe rehefa miteny izany i Jesosy dia ny fanahin'Andriamanitra, fa ny fanahin'Andriamanitra no ao amin'ny Jesosy tamin'ny izy ho tonga tety ambonin'ny tany. Ary efa nambara tany amin'ny Isaia sahady zany alohan'izy ho avy. Ary ao amin'ny bokin'ny Matio 1:9-12 dia manambara koa fa ny toe-jaza avy tamin'ny Fanahy Masina i Maria, raha tsy mbola nivady tamin'ny vadiny Josefa akory izy. Zany hoe ny Fanahy Masina mihitsy no napetrak'Andriamanitra tao anatin'ny kibony Maria. Ary ny anjelin'ny Tompo niteny tamin'ny Josefa tao anatin'ny nofy fa ny zaza ao akibony Maria dia avy amin'ny Fanahy Masina. Amen. Eo zany ry havana dia efa fantatritsika tsara fa ilay Fanahy Masina, ilay fanahin'Andriamanitra no miasa foana eto. Aleluia. Dia no nefa tonga tety ambonin'ny tany Jesosy, dia ny fanahin'Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'i Jesosy, satria rehefa miteny Jesosy dia manambara izy hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Ary niteny ihany koa Jesosy hoe tamin'izy nivavaka tamin'ny ray hoe raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka ny sitrakao no atao fa tsy ny sitrako. Zany hoe ny fanahin'ny ray no mandidy sy manapaka an Jesosy, satria izy ilay Andriamanitra tonga nofo, tahaka antsika olombelona, araka ny teneniko hoe nofo isika, fa ny fanahin'Andriamanitra no ao anatitsika rehefa manaiky isika ody any amin'ray, iverina amin'ny mahantsika antsika. Raha mahatsapa isika hoe an Jesosy an'Andriamanitra ahako, dia ho afahan'Andriamanitra ilay fanahy ratsy ao anatitsika, satria i Satana dia mpangalatra, nampanota antsika izy tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva, dia izay no natonga antsika tafasaraka tamin'Andriamanitra. Dia very isika izany, tsy fanahin'Andriamanitra intsony no tao anatitsika, fa fanahin'ny Satana. Dia rehefa manaiky isika iverina anaraka izay nataon'i Jesosy, anaraka izay no tenenin'i Jesosy, satria izy nanetry tena amonjy antsika, zay isika tompoko
vao ho afaka mody any amin'ny ray. Afaka mihitsy isika hoe mireare hoe zanak'Andriamanitra ako rehefa avy mibebaka sy vita batisa amin'ny ranobe, dia eo ny fanahin'ny ray no ho apetraka Jesosy ao anatintsika. Ao amin'ny Asan'ny Apostoly toko faharoa 7:30 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hoy Petera taminy: mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba ahazo famelana ny elokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny Fanahy Masina. Amen. Raha tsy vita batisa izany isika amin'ny ranobe, io batisa io dia ny batisa ny fibebahana, dia tsy afaka mihitsy ny Tompo ametraka ny fanainy ao anatintsika, satria i Jesosy Tompo no manao batisa antsika amin'ny Fanahy Masina. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny Matio toko 7:1-12 hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aorinako no mahery noho izao, ka tsy mendrika anaisotra ny kapany aza ao. Izy no anao batisa anareo amin'ny Fanahy Masina sy ny afo. Amen. Io zany ry havana no tenen'i Jaona, mpanao batisa. Izy manao batisa fotsiny amin'ny rano, batisa ny fibebahana izany. Zany hoe olona efa lehibe ary saina izany. Dia i Jesosy no anao batisa antsika amin'ny Fanahy Masina sy ny afo. Aleluia. Eo amin'ny 2 amin'io Asan'ny Apostoly toko 2 ihany dia manambara ny amin'ny Fanahy Masina izay tonga tamin'ireo Apostoly, ireo mpianatr' Jesosy maro be izay niandry satria ao amin'ny Jaona toko 4:40 dia manambara fa ny teny Jesosy hoe tsy maintsy miala ety ambonin'ny tany izy zany izay izy vao afaka aniraka ny Fanahy Masina ho tonga ety ambonin'ny tany. Aleluia. Tena mahafinaritra be ne izany ry havana. Tena hoe fahasambarana ho antsika ny fitiavan'Andriamanitra hoe mandamina ny programa izy mba tsy ho irery isika. Ao amin'ny Jaona toko 4:17 hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa milaza ny marina aminareo aho, mahatsara nareo ny fialako, fa raha tsy miala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa rehefa mandeha aho dia iraiko ho aty aminareo izy. Amen. Aleluia. Aleluia. Eo amin'ny 7:17 dia miteny mihitsy izy hoe fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny avy amin'ny fahefantenany izy, fa izay oreny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ay, fa andray avy amin'ny ay izy, ka anambara izany aminareo. Izay rehetra ananany iray dia ay avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ay izy ka anambara izany aminareo. Aleluia. Io ry havana ilay nolazaiko teo hoe Andriamanitra Jesosy Fanahy Masina dia iray ihany. Miala tety Jesosy niakatra ao any an-danitra. Izay izy vao afaka nandefa ny Fanahy Masina, nidina avy any an-danitra, ary ny voalohany nandray ny Fanahy Masina dia ireo mpianatrany marobe nivory. Ary misy tenin'Andriamanitra ary dia ny teny mihitsy Jesosy amin'ireo mpianan'ireo hoe aza miala eto aloha
Zany hoe amin'ny toerana misy an'izy ireo raha tsy efa mandray ny fanahy masina izy ireo, dia izay izy ireo vao nanomboka nandeha ny zarazara ny tory an' Jesosy eran-tany. Aleloia! Dia tamin'ny fotoana io ny fanahy masina no ny tonga, dia tena mirakla be, fahagagana be. Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa izay novakiantsika teo. Ovakiantsika kely engeny andininy faharoa ka hatramin'ny fahatelo ihany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra, toy ny rivotra mahery mifofofofo, ka nanenika ilay trano ny angonany, ary nisy lela maro mitarehina-fo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'ny izy rehetra isan'olona. Dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka niteny tamin'ny fiteny maro araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Amena. Ry havana, ny zavatra voalohany aloha dia rehefa tonga io fanahy masina io rehefa tonga izy de tena tsy ampoizinao mihitsy aloha. Ary ny fiasany dia mafana. Zay le hoe afo, lela afo, lela maro mitarehina afo. Isam-batan'olona mihitsy no nipetrahan'ilay fanahy masina. Izay ry havana, ilay fijoroana Vavolombelona no lazaiko teto, hoe teny amin'ny gara ao no nandray ny batisa ny fanahy masina. Ny renireny teny foana, vita batisa tamin'ny ranobe 4 taona lasa, fa tsy mbola nandray ny fanahy masina, satria tsy nahalala tsara ny tena hoe fahalehibiazan'Andriamanitra. Fa noho nefa tena ny bebaka tanteraka ao dia nangataka tamin'ny tompo zay vao tonga ny fanahy masina tamin'ny fotoana tsy nampoiziko. Nangatsika be tao amin'ilay gara, ny andro amin'io hivera taty, nefa nitampotampoka teo ohatra nisy rano mangotraka. Ny latsaka avy any an-danitra latsaka tamin'ny vatako manontolo, nanomboka tamin'ny lohako ka hatramin'ny tongotro. Ry havana, tena tsara ny tompo, ary tsy maintsy vita ny batisa ny fanahy masina isika. Ary ilay hoe fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra voalazan'ny tenin'Andriamanitra eto dia aoka isika hitandrina. Fa misy fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra avy amin'ny Satana. Fa ny fiteny amin'ny fiteny tsy fantatra avy amin'ny tompo dia ambara ny tsara eo ambany eo, hoe ny olona maro be isan-karazany any amin'ny toeran-kafa izay tsy mahalala akory ny tenin'izy ireo dia tafateny ireo apôstoly maro be ireo amin'ny fitendrazan'izy ireo. Amen. Zany hoe ohatra hoe za zao gasy, dia mahay miteny vazaha tampoka eo fotsiny ahako, mahay miteny anglais tampoka eo fotsiny ahako. Ry havana, fijoroana Vavolombelona kely no hoteneniko anao. Ndray andro ny zanako niteny tamiko, efa elabe zany raha nivavaka izy tao amin'ny chambrany, dia tafateny amin'ny teny tsy fantatra. Zany hoe toa teny hebreo angambany izay raha tsy diso ahako, ny teny no teneniny. Dia ny teny tamin'ny tompo hoe teny izao no teneninao io. Zany hoe lay teny tenentsika izany dia teny izay tsy haintsika amin'ny fitenin'olona hafa, nefa ny tompo mametraka an'izany ao ambavantsika. Dia indray andro ihany koa raha nandeha nianatra izy na izy niverina avy nianatra izany mba tsy hadiso anazy mantsy dia tao anaty bus izy na tao anaty train, dia nahita olona niresaka, vehivavy zany izy ireo. Dia gaga izy fa izy miaino dia nisy fantany ny zavatra no teneniny ireo olona ireo, satria fantany hoe Ukraine no neviny ireo olona ireo. Nefa n'izy ry havana tsy nianatra akory ny teny momba ny fiteny ukrainienne. Ka izay le hoe mila isika zany mitandrina, manontania ny tompo ianao raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hoe Jesosy avy aminao ve izao sa tsy avy aminao.
raha ohatra tsy avy aminao Jesosy hoe de tsoay atao-bavako, alao amiko hoe, satria so mantsy dia ho voafitaka ianao. Ry havana, fatatsika izany zao fa ny fanahy masina dia afo miditra ao anatitsika, ary isika madio ihany no itoerany fanahy masina. Izay no nahatonga ny Petera ny teny tamin'ireo olona ireo hoe mila zany mibebaka aloha, le vakitsika teo zany mila zany mibebaka aloha de atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy zay vao avy ny tompo manao batisa amin'ny fanahy masina. Ireo olona nangetaeta no natonga ny Petera ny teny izany. Ry havana, mila isika mitandrina fa ny fanahy masina dia tsy afaka hijanona ao anatitsika raha ohatra maloto isika. Fa miala ny fanahy masina. Miangavy ianao aho amaky ny tantarany Saoly. I Saoly mpanjaka any amin'ny Samoela voalohany 4:9 andao vakintsika ny ao amin'ny 4:4 ka hatramin'ny 5:10 ihany. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia niala tamin'ny Saoly ny fanahin'ny Tompo, ary nisy fanahy ratsy avy tany amin'ny Tompo nampatahotra azy. Hoy ny mpanompon'ny Saoly taminy, indro misy fanahy ratsy avy any amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Amen. Ry havana, zay zany no zavatra miseho. Alan'Andriamanitra ao amintsika ny fanahiny rehefa maloto isika. Tsy mitoetra ao amin'ny tempolo maloto mihitsy Andriamanitra, araka ny teneny hoe ho simban'Andriamanitra izay manimba ny tempolon'Andriamanitra. Zany hoe isika izany, ny tenantsika, ny mombantsika. Fahafatesana no tambon'izany ry havana, no tambon'ny ota, ka mila zany isika tena mitandrina. Ary aoka ianao amaky koa ao amin'ny asan'ny Apostoly 5 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 11 momba ny amin'ny tantarany Ananiasy sy Safira. Izy ireo dia efa mpanompon'Andriamanitra, fa nandainga tamin'ny fanahy masina dia maty teo atongotry Petera. Zany hoe mila zany isika mitandrina satria ny fanahy masina tsy azontsika vazivaziana. Ary maro ny verse hafa manambarany amin'ny fiemoran'ny sasany any aoriana. Ao amin'ny Hebreo 10 raha mini manota isika dia ho very. Ry havana, tena mila mitandrina isika satria ny fanahy masina dia araka an'izany teny izany hoe masina, ary fanahin'Andriamanitra mihitsy io. Ao amin'ny Jaona 4:4 dia manambara fa hoe Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ilain'Andriamanitra zany isika tena ho masina, tsisy pentipentina eo anatrehany. Tahaka ny nandehanany Jesosy. Jesosy ny teny tao amin'ny teniny hoe vita ny asa nomenao ay ataoko. Hoy Jesosy, zay no teniny tamin'Andriamanitra tamin'izy nivavaka tamin'ny iray. Ao amin'ny Jaona 7 izany. Miangavy ianao amaky izany. Ny vavaka nataon'i Jesosy dia nanambara fa ny anazy vita fa ny antsika zany sisa, ary nangataka izy tamin'ny iray mba hiarovan'Andriamanitra antsika. Ny fiarovan'Andriamanitra antsika dia ny fanahiny ao anatitsika, no ahafahantsika mandeha araka ny lalan'i Jesosy, atotosantsika ny asantsika tsiraray avy izay napetraka Jesosy ao antsika ety ambony ity tany ity, zay isika vao afaka hody. Ry havana, tsy afaka hiditra ny lanitra isika raha tsy efa avy ny bebaka dia vita batisa amin'ny ranobe dia natao ny tompo batisa ny fanahy masina. Dia ao arinan'izany anefa mila mitana ny fanahy masina ao anatitsika. Zany hoe mandeha ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka. Izay vao hijanona, vao hitoetra ao anatitsika ny fanahy masina.
tsy hitoetra ao anatintsika mihitsy ny fanahy masina raha ohatra miverina manota isika, raha miverina miosopotaka isika, raha niverina tamin'ny nalohantsika isika dia miala io fanahy masina io. Tsy mitoetra ao anatin'ny trano maloto ny fanahiny iray satria izy masina fa i Satana no tsy masina. Zany hoe miala aingana ny fanahy masina raha manota isika. Dia tsy miverina ao anatintsika izy, fa i Satana no mitondra firongony, mitondra devoly maro hafa miverina ao anatintsika ary tena manitsakitsaka antsika. Jerevo ny zavatra nanjohan'ny Saoly mpanjaka, jerevo ny zavatra nanjohan'ny Ananiasy sy Safira, ary jereo koa misy tantara hafa any aoka ianao mba hitady. Any amin'ny tantara izay nosoratan'ny Paoly Apostoly, misy ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-manompo taminy ny verin-dalana, very ho any amin'ny fahaverezana. Aza mieritreritra isika hoe efa nandray fanahy masina dia milamina be zany ny fiainako fa iny aza fa tonga dia ho tafakatra any an-danitra na dia anota ihany aza. Tsy atompoko, tsy azontsika vazivazian'Andriamanitra. Aoka ho fantatritsika an'io fa Andriamanitra dia telo fa iray. Ny amaranako azy dia Andriamanitra dia sady fanahy ary izy ihany koa no zanaka. Zany hoe rehefa miteny Jesosy dia Andriamanitra ihany no miteny. Rehefa miteny ny fanahy masina na ireo anjely izay irahany amangy antsika dia Andriamanitra ihany no miteny, satria ilay fanahyn'Andriamanitra io hatramin'ny fiandohana, io ilay goavana be nanomba tambonin'ny rano, io zany no ilay mazava, io zany no ilay Andriamanitra. Ary ny fanahy dia tsy hita, io no Andriamanitra. Ry havana, izy no mitoetra ao anatintsika. Araka ny teny Jesosy ao amin'ny Jaona 4:17 ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe, dia namaly azy i Jesosy hoe raha misy tia ahy dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary akao aminy izahay ka anorina fonenana ao aminy. Amenna. Hitoetra ao anatintsika Jesosy sy ny ray, satria izy ireo dia ray ihany. Io ilay fanahiny ray ao anatintsika. Ary araka ny teneniko tery am-pendohana dia ho avy ny fotoana hialany ny fanahy masina eto, dia isika koa izay tena mijoro tsara ihany dia ody hiakatra ho any an-danitra alohan'ny Satana hivoaka avy ao anatin'ny lavaka tsy tanoanoa. Dia ny tenin'Andriamanitra manambara fa ny fanahy masina no mbola tavela eto amin'izao fahazavana be mitanantsika izao. Mbola tsy maizina izany izao tontolo izao, fa matoa mbola eo ny masoandro, matoa mbola eto isika izay mijoro tsara, engane samy aharitra hatramin'ny farany avokoa, dia ho tafakatra isika hiaraka amin'ny fanahy masina. Ao amin'ny bokin'ny Tesaloniana Faharoa 2:1-5 novakintsika. Fa aoka ianao no amaky ny 2 manontolo, satria ho fantatrao mazava kokoa ny amin'ny fiavian'ny Satana ho avy avy eo rehefa ohatra ka lasa isika ao any an-danitra. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny teny. Ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misakana azy mba tsy hisehoany raha tsy amin'ny fotoanany. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Amen. Aleluia, aleluia, aleluia. Zay ry havana, ny misakana ankehitriny ny amin'ny mbola tsy voan'ny Satana, ny amin'ny mbola tsy hipetrahany ilay antikrista eo amin'ny plasiny dia isika aloha mbola eto, isika ilay misy ny fanahy masina mbola eto,
fa rehefa lasa isika miala eto, rehefa maneno ny trompetra amin'ny tenin'ny ray hoe vita izay, dia maneno ny trompetra, dia hiakatra amin'izay isika rehetra. Amen, amen, amen. Dia ho maizina tanteraka ity tany ity. Izay ilay nofy efa naseho an'ny Tompo tamiko. Ry havana, tiantsika ny Tompo, maminy isika, zanany isika, tsy maintsy isika manaraka ny lalan'i Jesosy. Jesosy izy Andriamanitra aza nanetry tena ho atao batisa. Izany hoe ataontsika ho modely. Inona no mahatonga anao manda foana? Matoy ianao manda dia mbola misy devoly ao aminao. Mbola tsy avelan'ny Satana ianao fa andrasany ho ampijaliana any amin'ny hafobe. Miala, vonjeo ny fanahinao, vonjeo ny fanahinao, alohany anenenanao. Fa raha tsy manaraka ny baikon' Jesosy Kristy Tompo isika, dia ny hafobe no miandry. Ny hafobe no miandry. Ny tenantsika, ny mombantsika dia any Tompo, an'Andriamanitra fa tsy antsika. Raha mahatsapa izany ianao manomboka anio, dia efa mandroso tsy moramora ao anatin'ny fahamarinana ianao zay. Fa raha mbola mizaozao isika, dia tsy anaiky hitoetra ao anatintsika ny fanahiny iray. Ry havana, aoka isika tsy hanohatra intsony an'Andriamanitra. Tsy tsapantsika fa rehefa manday isika ny teniny sy izay tiany atao dia manohatra an'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Romana 6:20 dia i Paoly Apostoly miteny amintsika mihitsy hoe, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra novolavolaina va? Ilaza amin'izay namolavola azy hoe, nahoana ianao no nanao ay toy izao. Amen. Ry havana, enganie ka anaiky ianao ho volavolain'Andriamanitra mba hahafahany ametraka ny fanainy ao anatinao, mba ho anisany ho tafakatra isika rehefa tonga ny fotoana hialana ety. Satria rehefa ao aminao ny fanahin'ny Tompo, dia miova tanteraka ny momba anao manontolo, fa tsy mandeha araka ny nofintsony fa mandeha araka ny fanahy. Dia areny fanahin'Andriamanitra foana ianao 24/24 tahaka ny fahenoko azy. Dia tena mahatsiaro fahasambarana isika rehefa izy no mibaiko antsika. Tsy mandeha araka ny nofintsony fa mihiratra ny masom-panahintsika. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.